Alléluia, alléluia. Tsara ny hira. Tsara lova ry Jesosy io. Alléluia. Tsara be ny hira ry Ava-malala. Mbola faly miarahaba anareo tsiraray avy izay menada amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio sabotsy 17 ny volana Aogositra 2024. Ry Ava-malala amin'ny Tompo, ny hira teo dia manambara ny amin'ny hoe tsara lova ry Jesosy io. Zay moa miteny hoe Jesosy fa tsy Jesosy. Isika izany mahafantatra marina hoe inona ilay lova. Ry havana tsara le hira. Tena tsara le hira. Raha ohatra ka nihaino nitony le hira ianao, na koa fantatrao le hira, dia rehefa mira azy ve ianao, ahoana fandraisanao ny hira tompoko. Ibebaka isika rehefa avy eo. Satria ny voambaran'ny hira dia manambarany amin'ny vahiny ity tany izany isika izany. Dia ho tantanin'ny Tompo ho any an-danitra. Satria Jesosy manamboatra trano ho antsika any an-danitra. Ry havana, ao anatin'izany va isika. Tena ao anatiny olona ahazo trano any an-danitra va isika. So dia mihira n'iny hira iny isika, na hoe mahafantatra, dia tia le toniny, tia le feony, na mahafinaritra mihaino azy nefa isika tsy vonona akory any an-danitra. Ry havana ibebaka isika rehefa avy eo. Ny bebahantsika izany dia tena hoe tokony isika tsy hiariarena ety ambonin'ny tany. Amen. Tokony tsy hiariarena ety ambonin'ny tany. Dia zany no tenin'ny fanahy masina omeny antsika an'io zany. Ao amin'ny bokin'i Matio 9:7-10 fa mbola handray verset kely tsika ery ambony ery rehefa avy eo. Io zany no ibebahantsika an'io satria isika olombelona rehetra, isika olombelona rehetra hoy aho dia indraindray mieritreritra loatra ny amin'ny zavatra materiel, ny amin'ny zavatra amin'ny tenantsika, amin'ny trano, ny amin'ny sakafo, mifikitra mafy amin'ity tany ity, nefa tena fandrika ho antsika io. Tena fandrika tompoko. Izay no tiany fanahy masina ampibebahana antsika an'io. Ho raisitsika ten'Andriamanitra io. Matio 9:7-10 I Jesosy no niteny teto. Izy zany dia tena nampitandrina antsika mihitsy amin'ny zavatra maro be. Nefa isika indraindray tsy mahatsapa akory ilay fampitandreman'i Jesosy, fa mbola variana eny isika amin'izao fiainana izao. Ry havana, anatiny fampitandreman'ny Tompo anankiray zany io 9:7 io ka hatramin'ny 1:20 io ato amin'ny Matio 9:4. Be dia be izy ato, afaka mamaky baiboly ianao be dia be ny fanoharana, be dia be ny tenin'ny Tompo ampaherezany antsika izany. Ry havana, raha ohatra isika ka nihiranira teo iaho na nafantatra nihira teo le hoe tsara lova ry Jesosy io, dia manambara mihitsy hoe fonenana soa ho amboarinao ao. Ry havana, tena fonenana soa tokoa fa tena ho antsika ve? So sanatrika eo anatrehan'ny Tompo isika dia teny Jesosy hoe tsy fantatro akory ianao. Zava-doza izany. Tsy fantatro akory ianao fa miala amiko ry mpanao meloka. Tonga dia afo be izany. Engany mba tsy ho zany ane isika. Satria mbola misy ny fotoana ahafahantsika manatona an' Jesosy. Ho vakiantsika ny teny Matio 9:7-10 ka hatramin'ny 1:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teny.
Aza miarerena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miaria arena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay itoerany arenanao dia ho any koa ny fonao. Amen. Ry havana, ny teny lehibe eto andiny faraika amby roapolo. Hoy Jesosy amintsika anio fa izay itoerany arenanao dia ho any koa ny fonao. Amen. Ry havana, mahatsapa eto fa maro be ny olona ato amin'ny ho avy Jesosy mifikitra amin'ny arena, mifikitra amin'ny trano, mifikitra amin'ny vola, mifikitra amin'ny fananana. Ry havana, tiany Tompo isika hibebaka anio ka mba any amin'ny arenantsika any an-danitra, enganeka efa misy an'izay tokoa any, ka mba any amin'ny arenantsika any an-danitra no itoerany fontsika. Ry havana, ahoana moa izany? Ahoana moa izany? Eo amin'ny 9:150 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, aza miary arena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Amen. Ry havana, isika izany tokony tsy hiary arena ety ambony tany hoe mila an'izao aho, mila an'izao aho. Tsy miteny akory hoe tsy mividy trano ianao raha ohatra ka manana moyen ianao vidianana trano. Tsy any mihitsy le izy. Fa rehefa ohatra ka omeny Tompo ianao, raha nomeny Tompo fahasoavana ianao afaka mividy trano, dia zava-dehibe izay. Iny trano ray iny dia iny no karakaraina, dia tsy voatery asiana zavatra be dehibe na koa kirina be dehibe hoe ataoko an'izao ty, ataoko an'izao ito, ataoko an'izao ito. Dia lany amin'ilay trano ny vola tokony hanampiana ny mahantra na tokony hanaovana ny asan'Andriamanitra. Zay le izy mantsy. Satria zany misy zany olona maro tena tiany ny tranony dia tsy foiny, dia hovaina ny loko, hovaina ny entana, vidiana an'izao, vidiana an'izao. Zay ry havana dia lasa fiariana arena ho an'ny kalalao. Eo ihany koa ny olona tia fiara. Misy tena hoe ny fiarany tsy azoko tiana mihitsy, fa atao zay tena hoe mahatsara lavitra an'le fiara, ary tena miady mihitsy ara, ohatra misy mpivady ohatr'izany mihitsy tena miady amin'ny vadiny mihitsy ilay olona mba tsy handotona hoe hikasika an'ilay fiara, ohatra hoe simba kely ilay fiara. Ry havana, misy anie zany zavatra zany. Lasa zany hoe arena ho an'ny kalalao. Ry havana, ampibebaka antsika ny fanahy masina mba tsy hifikitra amin'ny zavatry ny tany isika, tahaka ny hira izay nenointsika teo iaho, mba ho tsara lova marina isika any an-danitra. Satria ny Tompo no miteny amintsika hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany. Amen. Ety an-tany, ety an-tany. Ry havana, satria misy kalalao sy arafesina manimba zavatra marina izany. Zavatra marina izany. Bibikely manimba ny lamba, eo ihany koa ny kalalao, eo ny zavatra rehetra arafesina. Vy rehefa azon'ny rano matetika dia arafesina. Ry havana, zava-poana ity tany ity anie ka handalo. Ho avy anie Jesosy Tompo, ho avy Jesosy. Ary ity tany iainantsika ity dia ho levona. Araka ny tenin'Andriamanitra, ny tany sy ny lanitra dia ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ry havana, oka isika tena ho vahiny fotsiny ety, vahiny. Izany hoe vahiny dia tsy mifikitra izany amin'izao zavatra hitan'ny masontsika izao. Zay le vahiny. Mandalo isika, mandalo ihany isika.
dia tokony tsy miteny hoe anaty tsy azo kitikitiana. Ry havana tsisy antsika anie tompo, tsisy antsika ety ambony tany, tsisy antsika na dia ny tenantsika raha tsy antsika. Mety gaga ianao ahoana moa ny tenantsika tsy antsika? Tompo tsy antsika ny tenantsika satria iza moa no mahatana ny ainy raha ohatra ka ho faty izy? Iza no mahatana ny ainy raha ho faty izy? Raha tonga ny andro afatesako, tsy afaka hiteny hoe aoka kely aloha Jesosy, aoka kely aloha fa mbola hijanona aho. Ry havana, tsy afaka mandray isika. Tsy antsika ny aina, tsy antsika ny fofonaina, tsy antsika ny vatana, tsy antsika izao rehetra izao. Fa Andriamanitra namorona, dia Andriamanitra no mandidy. Rehefa tonga ny fotoana ilantsika ety, zay ray isika ody any amin'ny ray. Afaka manao hoe ray raha tena zanak'Andriamanitra marina isika. Ray dia Jesosy tompo izany. Na zay ray isika very any amin'ny fahavalo any amin'ny Satana izany any amin'ny hafobe. Very hoy aho, very. Tsy tafody any an-trano fa very mandrakizay. Ry havana, enga anie mba tsy ho tanteraka amintsika izany. Enga anie mba tsy ho tanteraka amintsika izany. Ahoana moa no ambara hoe tsy etỳ tany ny fiainantsika? Satria eo ambony amin'ny 9:7 dia manambara sahady ny vavaka ny amin'ny irainay izay any an-danitra. Ny vavaka eto dia manambara tsara ny 9:7 fa hoe koa amin'izany dia mivavato izao ianareo, rainay izay any an-danitra. Amen. Rainay izay any an-danitra. Ry havana, manonona ve ianao hoe rainay izay any an-danitra? Ray izany hoe antsoina hoe ray dia tena hoe mahatoky izany manko tena hoe rainao izy. Satria ody any ianao indray andro. Ody any ianao indray andro. Ody any izany indray andro. Ry havana, raha tena mankatoa an'ilay ray, fa sao sanatria tompo ka tsy raintsika Andriamanitra. Sao de le fahavalo, sao de le fahavalo efa nakany toerany ka mila isika mitandrina mafy. Satria mpangalatra izy. Mpangalatra izy. Mpamono olona izy. Izany hoe mamono fanahintsika. Isika rehetra dia zatra manao ny vavaka, zatra manao ny vavaka nampianarin'ny tompo io. Nampianarin'ny tompo io hoe ny rainay izay any an-danitra. Manomboka an'io tompoko rehefa hivavaka an'io ianao, dia tena aoka ho raisinao mihitsy hoe rainao marina ve Andriamanitra. Sao de tsy mihaino anao izy. Sao de tsy mihaino antsika izy rehefa manao hoe rainay eo izay any an-danitra. Satria feno fahotana isika, feno loto isika, ary tsy hody akory any an-danitra. Mila mitandrina mafy zany isika. Mila mitandrina mafy isika. Raha mbola miharerena isika ety ambony tany, dia tsy raintsika Andriamanitra. Satria ny tia harena ety ambony tany dia zanaky Satana izany. Zanaky Satana izany. Dia tsy afaka anao hoe rainay izay any an-danitra. Ry havana, mila mitandrina mafy isika tompo. Satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Hoy ny amin'ny teny 9:20 amin'ny Matia 9:9 hoe azafady, fa miaria harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Amen. Ry havana, miteny amintsika Jesosy, miteny amintsika ny tompo hoe miaria harena any an-danitra. Mbola misy zany ny fotoana. Mbola misy ny fotoana ahafahantsika hiezaka amin'izao andro fahavelomantsika izao. Mbola misy ny fotoana tompoko. Ry havana, asa na ianao ny témoignazy an'ilay mpaminany vavikely tompo, navoako tato le izy omaly any amin'ny toby izy. Manambara fa nentin'ny tompo tany amin'ny afo be izy, ary maro be ny olona any. Maro be ny olona hitany any. Ry havana,
Marobe ny olona hita ilay zaza any amin'ny elo. Ry havana, mifoaza fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Aza raisina ho maivana ny fiavian'i Jesosy. Ary aza raisina ho maivana ny afo be tompo, fa misy ny afo be. Misy ny afo be. Ry havana, aza miariarena ho an'ny kalalao. Miariarena dieny izao any an-danitra. Any tsisy mpangalatra, any tsisy kalalao, any tsisy arafesina manimba. Ry havana, fiadanam-beny any an-danitra, fahasambarana ny any. Na dia kely ary naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny nofo, dia efa zava-dehibe amiko. Teny efa zava-dehibe hatsarana ary fahasambarana. Ry havana, zava-dehibe ny any an-danitra. Ka isika hiomana mba ho tafiditra ny lanitra. Tsisy tsony fijaliana, tsisy tsony fahoriana, fa fiadanana mandrakizay. Tokony hijaly isika ety, aza atao mifamadika ilay nataon'Andriamanitra. Ety ianao libra be, falifaly be, nefa ny avy eo ianao hijaly mandrakizay. Ry havana, vahiny anie isika ety. Aza mpifamadina nataon'Andriamanitra. Ka hijaly ety dia hiadana mandrakizay any an-danitra. Hiadana mandrakizay, tsisy fiafarany. Tokony ho izay isika. Tokony ho izay. Ry havana, na fijaliana ety, na sarotra lalana, dia tokony isika hijoro hatrany. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ho avy izy hampiakatra ny fiangonany. Ny fiangonany. Tsy trano izany tompoko. Tsy trano izany. Tsy anaram-piangonana izany. Tsy anaran'olona izany. Fa isika tsirairay avy izay manaraka an' Jesosy. Jesosy no araha. Izy no ho avy. Izy no ho avy. Ao amin'ny Matio 5:20 dia manambara mihitsy amin'ny fiaviany, dia hibebaka isika rehefa avy eo. Ahoana moa no hoe tsy fiangonana trano no ampakariny Jesosy? Ao Matio 5:17 dia manambara an'izao. Dia vakiako koa ny 1:30. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiako amin'ny anarany. Matio 5:17. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana, ka hitatra ny andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. 20. Fa izay toeran'ny faty, any no iangonan'ny voromahery. 1:30. Aleo 1:30 raisitsika. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Aveko ndray mpandeha. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoalanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny tropetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ry havana, zay le izy. Ny zavatra iseho tompo dia ho tahaka ny tselatra avy any antsinanana, ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka an'izany ny fiavian'i Jesosy tompo. Aleloia. Eo zany le olona miteny fiangonanay. Ry havana, ny maso rehetra hitany tompo, ity tany ipetrahantsika ity, n'aiza no misy anay. N'aiza. Ny maso rehetra, ary eran-tany dia misy ny zanaky ny tompo, fa tsy amin'ny fiangonana ray ihany. Eran-tany dia misy ny zanaky ny tompo, fa tsy akory izao tontolo izao akory, fa misy zanany vitsivitsy eran-tany, isambatan'olona.
Isambatan'olona. Dia hoy ten'Andriamanitra andiny fatelopolo. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoalanitra izy. Amen. Zay le izy tompo. Iseho eny amin'ny lanitra izany. Ho hitantsika eny amin'ny lanitra ambony eny hitantsika. Tsara be zany. Saotra ny tompo satria efa naseho tanaty nofy izay naseho an-tamiko. Aleloia. Io lanitra misokatra io lanitra io dia nisokatra lanitra. Tsara, tena tsara be. Ahitan'izay isika tompoko. Raha ohatra ka mbola eto isika rehefa ho avy Jesosy. Rehefa ho avy Jesosy. Nefany, ahita amin'ny fifaliana ve sa amin'ny ranomaso. Tahaka ny ten'Andriamanitra eto hoe, amin'izay iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry havana, sao dia anatin'ny hitomany isika fa tsy ho faly. Sao dia hitomany satria tsy ho tafakatra. Satria tsy ho tafakatra. Ary hitan'ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoalanitra izy. Eny amin'ny rahoalanitra Jesosy tsy midina ety izy. Eny izy. Ary isika no hiakatra raha mbola velona. Hiakatra isika. Satria hoy ten'Andriamanitra andiny faha 1:30 hoe, ary aniraka ny anjeliny izy. Aniraka ny anjeliny izy. Miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy. Ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Aleluia, aleluia. Ry havana, ho avy ny anjely amin'ny fotoana io. Idina dia anangona. Tanareo zany, tsy ny rehetra zany no ho tafakatra. Fa izay alain'ny anjely ihany. Zay alain'ny anjely ihany. Misy ny hitomany. Misy tsy ho tafakatra. Fa izay ho alain'ny anjely ihany, zay misy ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andrina. Zay misy ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andrina no tafakatra. Fa raha tsy misy ny anaran'i Jesosy dia tavela ety. Ry havana, mibebaka isika. Aza miarerena ety ambony tany. Satria ho an'ny kalalao izany. Raha misy zavatra tianao be ety, na ny vadinao ary, na ny zanakao aza, afoizo rehefa eo amin'ny tompo ianao. Fa aza manaraka foana hoe, rehefa avy eo avavaka. Fa anaraka vadiko aho, na karakaran'ireo zanako aho. Mitandrema tompoko. Mitandrema tompoko. Jesosy tsy maintsy aloha. Tsy maintsy aloha ny zavatra rehetra ny tompo. Aleluia. Amen. Maheno ve tompo? Maheno tompoko. Ansaotran'i Jesosy. Saotra tompoko. Miala tsiny fa tapaka kely izy amin'le indraindray ma tsy alohaloha tonga dia tapaka kely izy indraindray rehefa elaela tsy vao tapaka. Isaoranan'i Jesosy. Ry havana hoy aho teo hoe, raha misy zavatra tena tianao be, raha ohatra ka hoe tsy trano ohatra, na hoe tsy fiara ohatra, na fitafiana io na inona io, na ny asanao raha misy tena hoe tia ny asany dia tsy mahasaraka mihitsy ny asany. Mety tianao be koa vady aman-janaka anao. Fa mitandrema. Ry havana, tiako be ny vady aman-janako, tiako ny vato, tiako ireo zanako. Fa rehefa ao amin'ny tompo dia ao amin'ny tompo. Zay le izy. Tsy alefako alohan'ny tompo mihitsy izy ireo. Fantatr'izy ireo izany. Fantatr'izy ireo izany. Fa rehefa hoe mitokana ho an'i Jesosy dia tsy afaka manelingelina intsony izy ireo. Tsy afaka manelingelina intsony satria ny tompo efa eo Jesosy. Eo Jesosy. Ry havana, tsy maintsy mijoro isika, tsy maintsy entitra isika. Zay ny eo amin'ny tompo. Zay ny eo amin'ny tompo. Fa tsy akory Jesosy andrasika aloha fa eo ny vadiko na eo zanako. Ry havana, fitsarana mahamay. Fitsarana mahamay. Ary tsy mindra fo amin'izany Jesosy. Tsy maintsy izy aloha ny alohan'ny zavatra rehetra. Satria izy no iafarantsika. Tsy ny vady aman-janaka antsika, na ny havantsika na ny ray aman-drenitsika no hiaraka amintsika ho any an-danitra. Fa isika tsiraray avy no iseho anatrehan'i Jesosy. Isika tsiraray avy. Isika tsiraray avy. Ny olona amelantsika. Ny olona amelantsika. Fa isika iseho anatrehan'i Jesosy. Kanefa kosa tsy maintsy mitory ianao amin'ny havanao, amin'ny ankonanao.
adidinao izany, adidinao izany na amin'ny namanao na amin'ny mpiara-miasa aminao. Rehefa sain'ny tompo anao miteny dia miteny ianao, fa tsy afaka ianao hanao sakrifisy ny fanahinao ho an'ny olona. Afo be tompoko lovatanantsika raha izay. Ry havana, hibebaka isika. Tena tsy hiarerena intsony ho ankalalao ety ambony tany. Fa hanomana ny tranontsika any an-danitra isika. Ry havana, trano volamena, feno vatosoa, trano tsara ny any an-danitra. Tsisy alahelo, tsisy ranomaso. Ry havana, vitatrefy fijaliana rehefa ody isika. Ndao tsika hibebaka ety amin'ny tompo ny tenanao. Aza menatra intsony, na iza aza menatra intsony, fa mijoroa an' Jesosy. Dorena zay tsika androka devoly. Roainy devoly satria izy ihany no mamitaka antsika. Mpamitaka io, fa roay aza matahotra azy. Fa rehefa aminao Jesosy, rehefa tsonao Jesosy dia mitsoaka ny devoly. Tsoaka ny devoly. Ndao tsika andohalika tompoko. Tondra tenantsika latrehan Jesosy. Hibebaka isika. Eto amin'ny tompo ny tenanao. Ianao no mahalala ny mombanao. Ianao no mahalala ny fahotanao. Za tsy mahafantatra. Jesosy mahafantatra tsara ny mombantsika tsiraray avy. Ka aza atao sangisangy ny momba ny tenanao. Fa tiantsika ny tompo. Tiantsika ny tompo Andriamanitra. Eto amin'ny tompo ny tenanao. Hibebaka isika tompo. Jesosy malala o. Indreto izay Jesosy a. Nahare ny teninao Jesosy. Nahare ny teninao Jesosy o. Manambara aminay tompo. Mba tsy hareharena ety ambony ity tany ity izay. Fa any kalalao izany. Kalalao no manimba an'izany. Ary koa misy arafesina manimba Jesosy. Jesosy tompo. Indreto izay Jesosy. Mangataka ny famindramponao. Mamelany heloka i Jesosy malala o. Mamindra fo aminay. Satria tsy mendrika izahay. Jesosy o. Na iza tompo ny fikitra amin'ny zavatra ny tany ato Jesosy. Ambarao amin'ny tompo zavatra ifikiranao. Ambarao amin'ny Jesosy fa mianao anao izy. Mianao anao izy. Ary melanao izy rehefa mamboraka aminy ianao. Jesosy o. Mibebaka aminao zay tompo. Ny amin'ny zavatra fikirinay Jesosy. Tianay maminay. Jesosy o. Mifona aminao zay Jesosy o. Satria miharerena ho an'ny kalalao. Miharerena ho an'ny kalalao ety ambony tany Jesosy. Ho potika ho rava izany. Ho potika ho rava Jesosy. Ary ny tenanay koa Jesosy dia ho rava miaraka amin'izany. Ka mifona Jesosy o. Mifona tompo. Ny amin'ny fieritreretana. Ny amin'ny fitiavan-tena. Mieritreritra foana Jesosy ny anay. Fa tsy mamehy Jesosy ny mahantra. Ny mangetaeta. Ny nona. Ny tsy manam-pitafiana Jesosy. Jesosy malala o. Mifona tompo. Ny amin'ny fireharehana. Tompo amin'ny fizahozahoana. Mifona Jesosy o. Ny amin'ny fitiavana ity tany. Jesosy ho ripaka izay. Ho ripaka. Raha tsy mibebaka aminao. Mifona Jesosy o. Mifona tompo mamela anay Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy. Tianay anao Jesosy o. Maminay anao. Ka te ody any an-danitra izay tahaka ny hira teo Jesosy nelonay Jesosy o. Hoe tsara lova ry Jesosy o. Ny vahiny tantananao Jesosy. Jesosy o. Mpivahiny tokoa zay ety. Ka engany Jesosy ho tonga any an-trano tokoa. Satria nao no rainay Jesosy. Nao no rainay. Impiry zay no mivavaka. Le hoe rainay zay any an-danitra. Nefa tompo. Maloto izay. Maloto izay Jesosy malala o. Condamnation Jesosy no miandry anay. Satria tompo tsy mendrika izay. Ka mifona Jesosy o. Mifona aminao. Jesosy tompo. Mamela anay tsiraray avy Jesosy mibebaka aminao Jesosy. Amboary foana izay tompo. Avozy izay Jesosy o. Mba ho mendrika eo anatrehanao. Mba ho masina eo anatrehanao. Tompo malala o. Diovy ny fisainanay.
diovy saina anay Jesosy mba hisy anany an-danitra fa tsisy any ety ambony ity tany ity. Diovy tompony sainay Jesosy io. Sasao amy ranao soa Jesosy. Sasao amy ranao soa Jesosy io mba hisaina any an-danitra. Satria tompo mandalo io an'izay ety. Mandalo io an'izay ety Jesosy io ka mifona aminao. Mifona aminao tsisy amin'ny fanahina am'izao fiainana izao. Tompo malala io. Mangataka ny famindraponao. Jesosy. Oh, Jésus. Jesosy io. Maro tokoa zavatra miseho eran-tany. Volcan avoakanao Jesosy manapodika ny tany. Ny tany may Jesosy ravarava. Nefa ny olombelona mbola mifikitra amin'ity tany ity any. Latsaka any anaty lavaka ny maro Jesosy. Maty foana Jesosy. Ny rano ny asan'ny tananao Jesosy. Malahelo ny tompo. Malahelo ny tompo. Ny afaratsy zanak'olombelona. Tsisy mitady an'Andriamanitra. Mahita ny faratsiana misy fa mbola manomanota ihany. Ny ratsy etrany zanak'olombelona. Tsy mety miova. Tsy mety miova ho avy ny fitsarana. Ho avy Jesosy. Maro ny miazakazaka faratsy amin'ny lalàna lehibe. Malahelo ny tompo. Malahelo ny tompo. Mibebay anareo. Mibebay anareo. Maro ny mifikitra amin'ny luxato. Maro de maro. Maro de maro ny mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Maro de maro. Mibebay anareo fa horipaky anareo. Horipaky anareo zanak'olombelona. Maro ny mifikitra fijangajangana. Maro ny mifikitra amin'ny loto. Maro isan-karazany. Fijenjejona. Fitiavan-karena. Fitiavana zavatra mahadomelina. Oh, Seigneur. Malahelo ny tompo. Ratsy zanak'olombelona. Tsisy manao tsara na dia iray akory ary. Miazakazaka amin'ny tany karakay. Antsana ny ao aloha. Antsana. Antsana ny ao aloha. Enjera ao amin'ny antsana. Enjera ao amin'ny antsana. Tsy mieritreritra ny ianao tsara. Fa miezaka manao ratsy foana. Mieritreritra hoe miditra fofoana Jesosy. Ry havana. Ry havana. Fahafatesana ny eny ao ambadiky ny lalana alehanao. Fahafatesana ny ao ambadiky ny lalana alehanao. Miverena aingana amin'ny tompo ianao. Miverena aingana zanak'olombelona. Ho avy Jesosy. Ho avy anangona ny olony. Mazava ny tenin'ny fanahy masina teo. Ho avy anangona ny olony. Eny. Ho avy ny tompo. Aka ny fiangonany. Ho avy ny tompo aka ny fiangonany. Mijoroa tsara ianao. Mijoroa tsara ianao. Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masonay mba hadio. Diovy amin'ny ranao ny masonay mba hadio. Mamindra fo aminay. Mamela ny elikay Jesosy. Tany fa tsy mahatananao zay Jesosy. Amboary foana izay Jesosy. Fa mila anao mafy zay Jesosy. Tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Ny vavanay tompo. Zay rehetra tenina avoaka ny vavanay. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy.
Mangataka ny tananao mahery Jesosy. Mangataka ny tananao mahery Jesosy. Oky anao Jesosy. Anadio Jesosy. Ny vavanay. Amy rano soa Jesosy. Amy rano soa Jesosy. Diovy amy rano Jesosy ny vavanay. Ny vavanay. Ny vavanay Jesosy. Sasao amy ranao. Ny fonay tompo diovy amy ranao. Mba hazaka Jesosy. Lalana andalovanay. Mamay am'izao tany izao. Tompo amboary izay. Amboary izay tompo. Tafiny hery ny faherizanao. Tafiny hery ny faherizanao. Tafiny hery ny faherizanao. Tafiny hery ny faherizanao. Angataka aminao zay Jesosy. Oky anao Jesosy. Anadio ny tananay. Ny tongotray amin'ny ranao. Amin'ny ranao Jesosy. Sasao amy ranao zay Jesosy tompo. Ilanao fatratra izay. Ilanao fatratra izay Jesosy. Ary tany fa tsy matananao. Jesosy. Teo any an-danitra zay tompo. Ho tody any aminao. Mifona Jesosy. Ny amin'ny fiahina zao fiainana izao. Fiahina zao fiainana izao. Mamindra fo aminay. Mamelany heloka. Eny Jesosy. Eny Jesosy. Hoy ianao eto fanay masina. Roay ny fahavalo dia andositra anareo izy. Roay ny fahavalo dia andositra anareo izy. Mila ianao mandroaka ny fitiavakarena izany depoly fitiavakarena. Tsy fikirana am'izao fiainana izao. Mitsangana isika araka ny teny fanamasina izany. Ka androaka ny fahavalo rehetra zay mamatopatotra anao. Ka minaranao Jesosy evy any Nazareta. No andidiko sy androako. Ny asa maty Satana rehetra. Ny devoly ratsy rehetra dia didina aminareo Nazareta miala potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo plasinareo. Miala ny asa maty Satana rehetra. Miala devoly Belzebuba didina aminareo Nazareta dia potena amy rano Jesosy. Potena amy Nazareta. Eto tanareo Satana. Eto tanareo Satana nendavaky ny elo plasinareo amy rano Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminareo. Eto tanareo. Miala nareo ny devoly fitiavakarena rehetra dia potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Afatitra rano dia atsipy nendavaky ny elo. Miala nareo ny fitiavana an'izao tontolo izao. Potena amy rano Jesosy. Potena rano Jesosy. Miala nareo nendavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo devoly fanahina rehetra dia didina amina rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Potena rano Jesosy nendavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo. Tsy ambinareo. Miala nareo ny fanaratsy rehetra. Devoly Belzebuba. Torana amy rano Jesosy. Miala totokantranoko nareo. Miala ny asan'Andriamanitra nareo. Rano Jesosy mandravaravanareo. Tsy ambinareo nendavaky ny elo ny plasinareo. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Eto tanareo Satana. Miala devoly Lucifera. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Tsy ambinareo. Potena amy rano Jesosy. Miala devoly Jezebela. Miala devoly Jezebela. Miala tsy ambinareo raha totokantrano. Miala avy Andriamanjano. Miala amy tenako. Miala amy asan'Andriamanitra. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Eto tanareo. Miala nareo devoly zavavindrano. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Miala nareo tsy ambinareo. Potena amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo devoly ny alahelo rehetra zany. Miala potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Miala nareo ongotana amy rano Jesosy. Ongotana amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo tsy ambinareo. Miala devoly tsy fankatiavana rehetra dia potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Miala devoly tsy fankatiavana. Torana amy rano Jesosy. Miala amiko. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Efa resinareo. Eto tanareo nendavaky ny elo ny plasinareo na rano Nazareta. Miala nareo tsy ambinareo. Miala devoly rehetra mandringana. Miala devoly rehetra mandringana. Miala devoly deretina manaranaka. Miala amy rano Jesosy. Miala nareo. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Tsy ambinareo. Tsy mikasikasika anay. Tsy mikasikasika anay. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Miala amy tenako. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Miala devoly fahafatesana. Didiko amy rano Jesosy. Fahafatesana miala nareo. Miala devoly fahafatesana. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Nendavaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo. Miala devoly ny accident. Miala devoly ny accident. Tsy ambinareo. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Tsy ambinareo. Tsy manafinafika ny ankonako. Tsy manafinafika ny tenako. Tsy manafinafika ny asan'Andriamanitra. Torana amy rano Jesosy. Torana amy rano Jesosy. Miala nareo. Tsy ambinareo. Miala nareo ny asa maty Satana rehetra dia tsy ambinina. Miala devoly ny dragona. Potena amy rano Jesosy. Potena amy rano Jesosy. Efa resinareo.
tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo, tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo, efa resy nareo tsy ambinonareo. Miala de volo manimba nesan'Andriamanitra. Miala zany nitedika ratsy satana rehetra de tsisy ambinonareo. Miala fa potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Feu de Saint-Esprit. Feu de Saint-Esprit. Feu de Saint-Esprit fa resy nareo. Davaky ny elo plasinareo. Davaky ny elo plasinareo. Miala nareo. Miala de volo mena ananahela. Tsy ambinonareo. Efa resy nareo. Torana amin'ny rano Jesosy. 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 Miala ny mena ananahela. Tsy ambinonareo. Tsy manafafakanainareo. Tsy manafafakanainareo. Torana amin'ny rano Jesosy. Efa resy nareo. Efa resy. Davaky ny elo plasinareo. Torana amin'ny rano Jesosy. Miala nareo. Tsy ambinonareo. Miala nareo. Nitafika rehetra zay ataon'ny fahavalo rehetra. Na amin'ny paoziny ahoana na amin'ny hevitrany ahoana zany miala zany. Miala de volon'ny mpamosavy. Miala de volon'ny mpamosavy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo plasinareo. Miala nareo ambony ka hatrany ambany. Miala nareo. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny san'Andriamanitra. Miala amin'ny tenako. Torana amin'ny rano Jesosy. Tsy ambinonareo. Rano Jesosy mandrakotra ny écran. Rano Jesosy mandrakotra ny hoavy Jesosy. Rano Jesosy mandrakotra ny tsiraray avy. Rano Jesosy mandrakotra ny tsiraray avy. Ianao tompo Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao le masina sy mahery. Torana amin'ny rano Jesosy ny asan'ny Maizareta. Tsy ambinonareo na rano Jesosy Nazareta. Efa resy nareo. Efa resy nareo. Efa resy nareo. Sotranao Jesosy. Oka tompony ranao Jesosy no mandrakotra ny ankohonao. Mandrakotra ny tranoko. Mandrakotra ny asanao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy ny andrakotra ny tsiraray avy. Andrakotra ny asanao Jesosy malala o. Ianao le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Rakofoko ny ranao zay Jesosy. Rakofoko ny ranao zay Jesosy. Rakofoko ny ranao zay Jesosy. Ranao tompo ny andrakotra nay. Ranao tompo no sotronay. Sotronay ny ranao Jesosy. Sotronay ny ranao Jesosy. Anasitrana rehetina rehetra. Eny tompo malala o. Anadio anay. Anafaka anay. Tompo malala o. Ame hery anay vaovao. Ranao Jesosy. 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 Aleluia misaotra Jesosy. Andohalika isika angataka ny fanahy masina andray. Angataka ny fanahy masin'ny tompo isika. Fanahy masina malala o. Ndreto izay. Mangataka fanafino avy aminao. Sotranao satria efa teto anao hatramin'ny fiandohana. Efa teto anao hatramin'ny fiandohana fanahy iray. Mangataka aminao izay fenoy. Fenoy indray. Fenoy anao izay fanahy masina. Ray malala o. Oky anao hanome anay indray ny fanahy masinao. Fenoy izay fanahy masinao. Fenoy izay fanahy masinao. Fenoy izay fanahy masinao. Mila ny hery avy aminao. Mila ny hery avy aminao. Ilanao fatratra izay. Ilanao fatratra izay. Fanahy ny faherezana. Tafiny herinao izay. Tafiny herinao izay fanahy masinao. Ilanao fatratra izay. Fanahy ny fitiavana. Fanahy fahazavan-tsaina. Mba haizanay tsiraray avy makatoanao, Jesosy. Haizanay mandeha araka ny sitraponao. Manao izay tianao atao ireny ihany. Fanahy masinao milanao izay. Oky anao no hitantana. Oky anao ny ampiteny ny mpanomponao rehefa avy eo ny amin'ny teny izay omenao. Ho anay tsiraray avy. Fanahy masina malala o misaotra anao. Sotranao satria fa namangy anay ianao teo. Fa namangy anay ianao teo fanahy masina o. Ka misaotra anao. Misaotra Jesosy malala o ny amin'ny fitiavanao. Misaotra. Misaotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra tompo malala. Aleluia. Amen. Aleluia. Saotra Jesosy tsika riavana ny amin'ny tapany voalohany dia omeko ny Jesokrika zany ny toyany dia teo am-pandolena teo tamin'ny avy nangataka ny fanahy masina dia elo zany ny fanahy masina ny teny hoe tsika zany izay tena hoe ao amin'ny tompo dia hoy ny tompo zany amintsika hoe araka ny teny tamin'ny Solomona hoe efa nataontsika zany ho toerana fanolorana mpanatitra zany. Tena antsika zany. Ho antsika dia tena ao amin'ny Jesosy zany. Tahaka ny teny tamin'ny Solomona.
Izany hoe ny tenantsika zany rehefa nataony Tompo toerana falorana fanatitra efa te-polontsika izany ho amin'ny asany. Ka raha tena ao amin'ny Tompo ianao dia ho anao koa izany teny izany. Saotra Jesosy mahalala isika. Dia izaho Tompo tonga dia mimetraka veloma aminareo fabeko ny Zokerika ny fotoana. Amen. Amen. Alléluia. Tsara ianao azafady. Alléluia. Maheno fiazafady tompoko. Ambanibany. Sophie maheno azafady. Ambany be feonao Zokerika. Asa le micro ve. Maheno Tena fiazafady. mafimafy fotsiny ianao. Azafady. Amen. Zao Amen. mety zao. Eo anao ny Aïe. tsara. Tapako ny anahy Aïe. micro. Amen. Eny ry havana dia mamerina ny fiarabana nareo zany minaran'i Jesosy ny tenako efa nataon'ny mama Felicia teo moa zany ny fiarabana teo am-panombohana ka dia amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo alohan'ny zarantsika ny ten'Andriamanitra dia mbola hivavaka ihany tsika satria ny Tompo no mametraka ny teny ao am-bavako sy hiasa amin'ny tsirairay avy. Vavaka tsika tompoko. Eny ray eo, ianao tokoa no nampianarina anay teo. Ianao le rainay izay any an-danitra no antsonay hanatrika anay tsirairay avy. Efa teto tokoa ianao ary ianao tokoa ilay fanahy zao tontolo izao zany le fanahy masina le faniteny efa nanambara tamin'ny sitraponao rehetra teo no mbola antsonay hiteny hiasa amin'ny tsirairay avy ka niza manatrika mihaino zao teny zao Jesosy dia mba haharitra indrindra hatramin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany zany ny teninao zany no vonjena ka tianao vonjena ny tsirairay avy ka dia ampareto amin'ny alalan'ny fahinao masina ka dia mitenena tokoa araka ny fombanao Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny efa nanombohan'ny fotoana teo. Dia magaga foana moa zany ny Tompo sy ny fiasan'ny fanahy masina fa efa alamy foana ny teny izay fampizarana satria atao hoe mitovy mihitsy ny teny izay hozarainy eto androany dia maro moa zany ny teny nampiman'ny Tompo hoe tianambara fa le teny izao zany no amarininy hozaraina androany ka dia maka ny teny sady tsika araka le teny teo hoe mahareta hatramin'ny farany betsaka ny tenin'Andriamanitra hovakiana tsy ary hovakiana manontolo moa zany satria betsaka ny tian'ny Tompo ambara fa ny tena tian'ny Tompo lazaina sady aty am-piandohana dia rehefa mihaino ianao na manaraka zao fiampianarana ny amin'ny ho avy Jesosy moa zany ny atsontsika anazy fa tsy anarana fotsiny izay fa fampianaran'ny Tompo ny fanahy masina dia ray avy azoto amaky ny tenin'Andriamanitra raha fampianarana ka mbola tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra dia tokony heritreritra fa atsika tsiray avy dia tsain'ny Tompo mandinika ny tenin'Andriamanitra dia mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra zany. Eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra ovakitsika aloha zany ny andininy fa 17 ka hatramin'ny 20. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fa 17 ka hatramin'ny 20. Vakina aminaran'i Jesosy amin'ny lohateny eto amiko izy dia hoe ny amin'izay efa nodimandry fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy hahalailovana-reo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona
ka mbola eo amin'ny andro iavian'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry jiakory, fa ny tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no akarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo. Amen. Zay ny teny ifampizarantsika. Raha teny ity dia mahagaga hoe fa ahoana moa zany ny fampizarana androany. Io teny io dia fanaon'ny olona rehefa hoe mampahery amin'ny misy olona azo pahoriana, misy fahafatesana zany. Fa androany dia arak'ilay teny teo hoe mampatsiahy antsika sady fampianarana izy io no fampitandremana, mampafantatra antsika fa ho avy Jesosy. Zay ny tiany tompo teneny. Efa niteny hatramin'ny voalohany, raha mihaino tsara ianao zany, nanaraka tsara, raha zao ianao vao miditra dia afaka mihaino ny enregistrement ny fampibebahana teo, fa misy amin'ny teny frantsay misy condition, misy tanjona zany ampakarana ny olona na tsy ampakarana azy, fa efa voalaza zany tsy eto amin'ity Tesaloniana ity any Paoly no milaza ity zany ho an'ny fiangonana tany Tesalonika, fa hatrany amin'ny testameta taloha dia efa niteny tamin'izany ny tompo hoe misy ny akarina, misy ny voafidy, misy ny tsy voafidy. Zay ny tena arahantsika kely zany any amin'ny testameta taloha, dia aveo tsika hiverina amin'io amin'ny testameta vaovao zany ny amin'ny hoe ho avy Jesosy anisan'ny tafakatra ve tsika sa tsy ho tafakatra. Vakiko sady amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 io aloha kely eo zany, andiny voalohany fotsiny, mba ahafantarantsika hoe inona tena hoe ho avy Jesosy zany ny fiavian'ny tompo. Dia hoy izy hoe amin'ny lohateny eto amin'ny baibolika dia hoe ny fiandrasana ny andron'ny tompo aminaran'i Jesosy, fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria mahalala maromaro ny ianareo fa ho avy ny toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha zay vakiana zany dia voafeha ny resaka rehetrarehetra teo hoe ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Tsy hampozina io, tsy hampozina fiverenan'ny tompo, fa mila mitandrina zany tsika ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina. Samy mahafantatsika fa ny mpangalatra tsy ho avy, vitsy ny mpangalatra tonga amin'ny andro atoandro hoe tsisy olona zany manodidina na tsisy mahita izy, fa amin'ny alina izy, indrindra tamin'izany andro zany satria ny olona matetika tsy niala teo an-tanàna, fa amin'izao no matetika hoe misy olona tanàna na toerana hoe tsisy olona eo amin'ny tanàna eo zany na atoandro. Fa tamin'ny andron'ny Paoly teto dia misy olona foana eo an-tanàna, fa rehefa matory ny olona amin'ny alina vao tena tonga ny mpangalatra, androba sy angalatra. Zay mahatonga anazy miteny hoe ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Ovakitsika ny Genesis toko fahatelopolo aloha, any amin'ny Genesis toko 7 sy 1:30 zany no andraisantsika ny teny fampitandremana ny amin'izany hoe ho avy Jesosy anisan'ny tafakatra ve, anisan'ny voafidy ve tsika, sa anisan'ny tsy voafidy amin'ny fahatongavan'i Jesosy, araka ny tenin'ny mpanompony teo zany, fa misy ny mijanona ary misy no tafakatra. Ny Genesis toko 7 aloha zany no vakitsika ny manomboka hatramin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Genesis toko 7 andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:30 vakina aminaran'i Jesosy. Raisiko hatramin'ny 9:20 amin'izay mazava kely ny amin'ny fanazavana ny tenin'ny tompo zany aminaran'i Jesosy.
amin'ny baiboly izay vakiako eo ampelantanako zany dia hoe mitombo harena i Jakoba. Rehefa niteraka an Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, avelao aho andeha any amin'ny fonenako sy ny taniko. Omeo ahy ny vady aman-janako izay nanompoako anao fa andeha aho. Fantatrao ny fanompoana izay nefaiko ho anao. Dia hoy Labana taminy, miangavy anao re, aoka mba ahita fiteo masonao aho. Nitady famantaranao ka fantatro fa avy taminao no nitahin'ny tompo ahy. Hoy koa izy, tonoany izay ho karamanao dia omeko anao. Hoy Jakoba taminy, fantatrao ny nanompoko anao sy nitombohan'ny omby aman'ondronao teo ampelantanako. Fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga aho, nefa ny tombo be dia be izany, ary efa nitahy anao ny tompo tamin'ny diako rehetra. Koa ankehitriny raha oviana kosa aho no mba hiary ho an'ny ao an-tranoko. Dia hoy Labana, inona ary no omeko anao? Dia hoy Jakoba, aza manome ahy na inona ianao. Raha ataonao amiko izao zavatra manaraka izao dia mbola hanohy hiandry sy hitandrina ny ondry amanosonao ihany aho. Andeha hitety ny ondry amanosonao rehetra aho anio, ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry kely, ary ny sada sy ny mara amin'ny osy, ireny no karamako. Ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny hoavy rehefa tonga ianao andinika ny karamako, izay rehetra tsy mara sy tsy sada eo amin'ny osy, ary izay tsy mainty eo amin'ny zanak'ondry dia ho nangalariko. Dia hoy Labana, eny ary, aoka ho araka ny teninao. Dia navahany tamin'izany andro zany ny osy lahy vandana sy sada, ary izay osy vavy rehetra mara sy sada, dia izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra tamin'ny ondry dia natolony teo an-tanan'ireo zanany lahy, ary nasiany lalan-kanteloana teo anelanelan'izy sy Jakoba, izay mbola niandry ny ondry amanosiny Labana sisa. Amen. Mety manontany tena izany ianao hoe inona moa zany no idiran'izany hoe ho avy Jesosy dia anisan'ny ho tafakatra ve ianao? Fa tamin'izany no efa nampahafantarin'ny tompo tamin'ny andron'ny Jakoba. Jakoba, rehefa miresaka hoe Jakoba, ilay olombelona zany dia io natao hoe Israely. Araka ny teny teo zany hoe raha tena mazoto mamaky ny ten'Andriamanitra amin'ny tantaran'ny Jakoba eto zany ny amin'ny Jakoba, ny amin'izy hoe hatramin'ny mbola tany an-kibo, ny amin'ny nisarahany tamin'ny Esau, ny alany tao amin'ny ray aman-dreniny tao amin'ny tanànan'ny ray aman-dreniny, dia nitsoaka izy dia lasa nakany amin'ny tanànan'ity atao hoe Labana ity zany. Io Labana io dia nampiasa anazy mba hanambady ny zanany roavavy nandritra ny 40 taona, kanefa nihitatra ny ampy 1 taona mihitsy no nikaraman'ny Jakoba zany teo amin'ny Labana, izay niteneniny teto. Io le 1 taona farany io zany rehefa efa azony daholo i Rahely sy Lea, dia tapitra ny 40 taona dia mbola niasa nandritsy ny 1 taona izy. Tamin'ny 40 taona izay nefa dia lasa nanan-karena mihitsy zany Labana noho ny fisiny nahatongavan'i Jakoba teo amin'ny fiainany. Atao hoe ao anaty fonosana kely na fampatsivana kely, angamba ny tsara ho fantatra ihany. Amin'ny teny Hebreo moa zany hoe Labana ty anarana Hebreo izy io. Ny Labana, ny dikan'ny Labana amin'ny teny frantsay na amin'ny teny gasy, amin'ny teny frantsay mety atao hoe le blanc. Ilay fotsy zany izy amin'ny teny gasy. Mety tsy teny fanazavana betsaka, mety lava raha ohatra hoe hazavaina zany ny amin'ny hoe
Maninona ny anaran'ny rafozan'i Jakoba nataony hoe lay fotsy na hoe le blanc, inona ny dikany? Fa tsy hiditra amin'izay tsika fa any aoriana any raha sitrapon'ny tompo dia hanazava manokana ny amin'ny hoe anaran'ny labana fa maninona ny izy natondra ny anarana hoe lay fotsy na atao hoe le blanc zany. Fa tsy amin'izay zany no fanazavana fa fampatsiahivana kely mba ahafantarantsika ny amin'ny anarana atao hoe labana. Eto zany dia arak'ilay teny teo hoe inona ny idiran'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao na ny testameta taloha ampahafantatra fa hoe misy ny sivana rehefa ho any an-danitra. Zay zany ny tompo ampatsahivina eto. Isivana tahaka nataon'i Jakoba teto, misy sivana izay nataony tamin'ny ondra manosy zany dia misy no tafakatra, misy ny tsy tafakatra. Rehefa nysivanina ilay satria lasa nanan-karena be zany labana dia lasa be da be ny ondry manosy satria misy sasany nembesan'ny Jakoba ihany dia niteny izy hoe le ondry misy sadasada, misy marika ohatran'izao velao anahako. Fa iny ohatran'ny lasa be da be niteraka be da be zany dia niteny labana hoe velao reny ho anahy fa le tsisy loko ohatra no anao. Dia izy mieritreritra hoe lasa ho anazy daholo indray zany le izy satria tamin'ny fotoana ny siny zany dia betsaka ny ondry manosy teraka sadasada ohatra. Fa rehefa niteny an'izany izy dia le safidy nomeny an'i Jakoba indray zany hoe ilay sadasada misy mainty na misy fotsy indray zany ataovao anao. Izy mieritreritra hoe tsy nisy firy reny fa noho ny nataon'i Jakoba an'izay ilay izy nataon'ny labana an'izay dia lasa mainty sy fotsy daholo indray ny ondry manosy izay nateraky ny taranak'ilay taty aoriana zany dia lasa ny an'i Jakoba foana ny betsaka. Avadibadiky labana matetika teo zany hoe nenaha indray atao fa isaka manova izy dia ilay safidin'i Jakoba zany na le hoe safidiny tsy mifanaraka amin'ny Jakoba foana no mitombo. Dia zay zany nahatonga an'ilay hoe inona no hitandremantsika ny amin'ny hoe safidy izay napetraky ny tompo amin'ny fanarahana azy amin'ilay ondry manosy. Dia arak'ilay teny teto zany misy tantara koa moa zany raha mamaky tsara ny tantarantsika dia Jakoba namerina matetitetika mihitsy impolo kely ianao izy no nanovany karamako. Satria novany foana zany tamin'ny voalohany hoe fito taona ihany ianao dia omeko anao ny le olona tianao le zanako tianao dia tsy afaka fito taona tsy nomeny fa le zokony indray nomeny 14 taona vao nomeny dia avy eo avadibadika any teo zany ny karama hoe zay zany arak'ilay teny teo hoe tena fotsy marina ve labana. Azo atao hoe mampime any izy le fotsy zay zany ilay fahamarinana sy ny hoe fahatsarana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra atao rehefa matetika rehefa fotsy dia zavatra tsara sy marina eo anatrehan'Andriamanitra fa mihodinkodina mivadibadika labana tsy arak'izay anaran'izay tokoa. Ka zay zany no hitantsika eto hoe isaky ny manova ny lalàna na ny fikasany labana dia ny fahasoavana sy ny fahatsarana ihany no ho an'i Jakoba foana no niseho. Efa vakitsika moa ilay tenin'Andriamanitra teo very kely ihany ny sasany zany amin'ny toko fahatelopolo amin'ny 720 dingadinganiko ihany ilay izy. Fa tsy azavaintsika manontolo fa verenako vakiana fotsiny moa zany. Eto vakiana amin'ny anaran'Jesosy 520 hoe rehefa niteraka an'i Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny labana avelao aho handeha any amin'ny fonenako sy ny taniko. Eto zany dia mampieritreritra sady Jakoba rehefa miteny Jakoba tsika arak'ilay teny teo dia zanak'Israely zany. Zanak'Israely dia tsika izay nofidiana avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany. No Jesosy Kristy dia lasa zanak'Israely koa tsika dia voafidy. Ny tena tanjon'ny tompo dia ny hidirantsika any amin'ny taniny. Io ilay atao hoe tany Kanana. Inona ny tany Kanana amin'izao fotoan'izao dia rehefa zanak'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanompony teo ianao tena zanak'Andriamanitra dia ny hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Hiverina any amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy tao ianao zany variana amin'izao fiainana izao dia fotoana zao anapahanao hevitra hoe za koa mba dia hiverina any amin'ny fonenako sy any amin'ny taniko. Ny tany sy ny fonenantsika dia any Andriamanitra any amin'ny
any amin'Andriamanitra ohatsy izy any amin'ny fiainana mandrakizay izay omanin'ny tompo antsika. Andiny fahaenina amby roapolo aminaran'i Jesosy hoe ome ho ahy ny vady aman-janako izay nanompoako anao fa andeha aho fantatrao ny fanompoana izay nefaiko anao. Tahak'izay mihitsy zany a rehefa tena mandeha marina sy niary teo anatrehan'ny tompontsika dia mahasahy miteny eo anatrehan'ny devoly zany fahavalo. Eto zany ny labana zany dia tena le fahavalo mihitsy a hoe meo ahy. Dikan'izany le fanahintsika, le fahatsarantsika ny zavatra nariantsika tamin'ny tompo dia sahantsika ny mitaky anazy eo anatrehan'ny fahavalo fa tsika dia hiditra amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andiny fahafito amby roapolo aminaran'i Jesosy dia ho labana taminy niangavy anao re aoka mba hahita fity eo masonao aho, nitady famantarana aho ka fantatro fa avy taminao no nitahian'ny tompo aho. Eto moa zany dia labana no miteny. Eto zany dia mitsotra rehefa miaraka amin'ny tompo ianao a, rehefa manana an' Jesosy a dia izay mihitsy tokony ho hitan'ny fiarahamonina, tokony ho hitan'ny olona fa misy fitahiana ao aminao ary izay alehanao rehetra dia feno fitahiana. Aseho an'ny tompo zany, tsy mila ndraindray zany tsy mila miteny akory tsika. Tsy mila miteny akory tsika hoe avamiko anie reo na zay anie ka mivavaka be. Fa le olona manodidina ohatran'ny labana mihitsy zany eto dia nahita mihitsy hoe ahita fiteo aminao fa tena hitako mihitsy fa ny zavatra rehetra azoko, ny fitahiana rehetra azoko dia noho ny fisianao. Zay zany a tian'ny tompo aseho tsara koa hoe rehefa miaraka amin'ny tompontsika ka amin'ny toerana rehetra izay misy antsika dia sehoany voninahitr'Andriamanitra fa ny tompo no maneho izany. Araka ny teny hoe tsy horeharehantsika zany fa ho voninahitry ny tompo ihany. Dia verena kely aminaran'i Jesosy dia hoy koa izy tonony izay ho karamanao dia omeko anao. Araka ilay tenintsika teo raha mamaky teo aloha teo ianao zany dia efa be da be ny karama novaovain'ny labana fa eto izy dia izy indray no manonona hoe tonony ary. Dia eto Jakôba vao tena niteny mihitsy hoe hoy Jakôba taminy fantatrao ny nanompoako anao sy ny nitombohan'ny omby aman'ondronao teo am-pelantanako fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga ao nefa nitombo be dia be izany ary efa nitahy anao ny tompo tamin'ny diako rehetra. Mazava zany manamana marina an'ilay teny teo ihany hoe noho ny fisian'i Jakôba, fisiantsika zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny toerana iray dia hitombo ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika. Indrindra zany hoe azo tenenina koa hoe amin'ny teny frantsay hoe contact zay filazan'ny gasy azy. Raha misy olona mifanaraka amintsika, mihaona amintsika, misy contact amintsika dia azagaga ianao fa zavatra miseho dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'iny olona tena miara-miasa aminao izy. Eto moa zany fiaraha-miasa. Le olona mety tsy tena mino Jakôba eto labana mazafady fa misy fiaraha-miasa dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ka azagaga ianao ny anankiray ny fiaraha-miasa anankiray koa rehefa miaraka amintsika ny tompo zany misy contact dia le fiaraha-miasa anankiray le tsy mandry ny sain'le olona fa hiteny foana ianao satria hiteny foana ianao hoe arao ny fahamarinana, arao ny fahamasinana fa aza mandeha amin'iny lalana iny araka le teny teo. Araka ny fampirisina zany tsy amerina intsony satria mandrary lava ny teny efa nolazain'ny mpanompo tamin'ny fibebahana teo. Raha nandeha tamin'ny lalana ratsy ianao dia alao zany. Dina moa zany amin'ilay fitiavaka-reny eto dia mitovitovy mihitsy araka le teny teo fa labana dia tia rena. Mitady ny anazy ihany te hitombo nefa ataon'ny Jakôba ihany no nitombo. Mila mitandra zany tsika fa eo amin'ny tompo na dia tsy mitady ny harena ary tsika ny tompo manome antsika mihoatra noho izay tadiavintsika. Andiny faha 1:30 aminaran'i Jesosy ho labana inona ary nomeko anao dia ho Jakôba aza manome ahy na inona na inona ianao. Raha ataonao amiko izao zavatra manaraka izao dia mbola hanohy hiandry sy hitandrina ny ondra manosonao ihany aho. Zay zany no takian'ny tompo takian'ny Jakôba. Zay nahatonga anazy hoe lehen'ny taona farany. Zay ny ambesany ny ondra manosony zany no takiany eto. Eto efa mampiditra ny saintsika sady fa hamaky tenitsika avy eo ny amin'ny resaka hoe ondra manosy. Misy sivana io zay ataon'ny tompo aoka isika ho isan'le ondra manosy no fidin'ny tompo ohatran'ny hoe fidin'ny Jakôba zany. Ho amin'ny Jakôba fa tsy ho any amin'ny labana. Aminaran'i Jesosy andiny faharoa amby telopolo andeha hitety ny ondra manosonao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra
ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry kely ary ny sada sy ny mara amin'ny osy ireny no karamako. Zay zany le hoe ireo tsy hanazava loatra ny amin'ny mara sy ny sada zany fa reny natao hoe karama. Zay ny dikan'izany hoe karama miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Israely, reo le hoe hiditra any an-danitra. Anisan'ny ho tafiditra avy eo ianao sa anisan'le tavela hiaraka amin'ny labana any amin'le toerana niasan'i Jakoba zany, satria ny Jakoba reo rehefa andeha izy, satria teny izy andeha izy avy eo dia niraisiny daholo reo ho any aminy, ho any amin'le tany Kanana niaraka tamin'ny vady aman-janany, ny osy ny ondry amanosiny, fa tsy navelany teo. Fa zay tavela zany dia ny hafa loko zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto raha ohatra hoe zay no amezantsika azy foy aloha. 7:30 amin'ny Jesosy dia io labana eny ary aoka ho araka ny teninao, dia navahany tamin'izany andro izany ny osolahy vantana sy sada ary zay osy vavy rehetra mara sy sada, dia zay rehetra misy fotsy ary ny mainty rehetra tamin'ny ondry dia natolony eo an-tanan'ireo zanany lahy, ary nasiany lalakatelona teo anelanelan'izy sy Jakoba izay mbola niandry ny ondry amanosiny labana sisa. Eto moa zany azavaina kely ihany, ndray tsy mazara antsika intsony le fiteny eto hoe nasiany lalakatelona teo anelanelany. Dikan'izany nasiany lalana nandritsy ny 3 andro, zany hoe tsy mifanakaiky reo zany. Lalana katelona zany dia mandeha 3 andro ianao vao mifanena amin'le groupena hoe le fiandrasana ondry ny Jakoba sy ny labana. Tsy mifandray mihitsy zany reo fa samy manana ny toerana misy anazy, nefa miandry an'ireo samy ny ambesan'ny Jakoba daholo reo, fa ny ondrin'ny Jakoba mandeha 3 andro vao mahita anazy zany any an-tendrombohitra any, dia ny ondrin'ny labana 3 andro. Dikan'izany tsy hifanakaiky mihitsy reo ary tsy hifangaro. Zay ny tena tiany Tompo lazainy eto hoe tsy mifangaro mihitsy zay zavatra nisarahan'ny Tompo zany any amin'ny ondry amanosy. Raisintsika sady ny fihezokely ao amin'ny 2:7 aminaran'i Jesosy amin'ny Genesis 7:30 teo ihany hoe, fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy mba napetra ny toy ireny koa ny osaosa ho an'ny labana, fa ny matanjaka kosa any Jakoba. Ianao no asaiko mamaky ny eo aloha zany, fa zay le hoe osaosa any labana fa ny matanjaka any Jakoba. Zay le hoe anisan'ny voafidy ve ianao matsanjaka ara-panahy, zay tena maharitra amin'ny ara-panahy, zay no niaraka amin'ny Jakoba ho any amin'le tany Kanana. Fa ny osaosa iasan'ny devoly variana amin'ny fitiavaka-rena araka le teny teo, variana amin'ny fijangajangana amin'izao fiainana izao, dia ho tavela zany hiaraka amin'ny labana ao anatin'ny fahafetsifetsena. Io labana moa zany endriky ny asan'ny hafetsen'ny Satana zany. Ovakitsika ny Genesis 1:30 ny 1 ka hatramin'ny 7 aloha aminaran'i Jesosy. Fa reny Jakoba niresaky ny zanakalahy ny labana hoe, lasa ny Jakoba avokoa izay rehetra ananan'ny raintsika, avy tamin'ny fananan'ny raintsika no nahazahoany ireo arena rehetra ireo. Ary hitan'i Jakoba ny tarehin'ny labana fa tsy mba miramirana taminy tahaka ny taloha intsony, dia hoy ny Tompo tamin'i Jakoba, modia any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao, fa ombanao aho. Amen. Hitanao amin'izany fa na mifangaro, zay le mifangaro tsika zany, misy contact amin'ny fiarahamonina, fa rehefa hitan'ny Tompo tsy mety aho, zay tenin'ny Tompo hoe zay le hoe fiarahabavaka ara-roam-paratsiana, mety miaraka ao ihany ianao amin'ny voalohany, fa rehefa tsapan'ny Tompo mihitsy efa tsy mety tsony, efa niteny ianao na ambaran'ny sitrapon'ny Tompo amin'le olona, dia hoy izy hoe miala tao ianao, miala tao amin'ny fiaraha-mivavaka na fiarahamonina misy ny Jezebela, misy fanompoan-tsampy, misy faharatsiana, satria reo olona ireo avy amin'ny Jakoba no nisian'ny fitahiana azon'ny labana. Fantany tsara zany fa ny zanany, zany hoe le taranaka zany, le manodidina lasa mialina hoe zay no tena anton'ireo ko avy amin'ny ray anay ireo. Fa ny labana mahafantatra mihitsy raha Jakoba ihany no nisian'ny fitahiana, nambarany teo aloha teo zany.
Zay zany a mila nitenen'ny tompo hoe teny tamin'ny Jakoba amin'izay izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy 7 dia hoy ny tompo tamin'ny Jakoba modia any amin'ny tany ny razanao sy any amin'ny havanao fa ombanao aho. Zay le hoe ho avy Jesosy. Zay zany ny tompo le zay le Jesosy ho avy. Jesosy mihitsy ny tompo mihitsy eto no miteny tamin'ny Jakoba. Zany hoe tena nahita ny tompo mihitsy amin'ny Jakoba dia niteny hoe ndana mody. Dikan'izay le efa niresahantsika teo dikan'le mody any amin'ny razanao sy ny taninao a, inona le razantsika sy ny tanintsika zany amin'izao fotoana izao amin'ny ampianarana antsika hatramin'izay a, dia ilay hoe tany Kanana tsy etỳ tany fa le any an-danitra. Ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay a, izay misy an'i Jesosy a, any amin'ny Apokalipsy izy dia averiny foana. Ilay zanak'ondra mipetraka amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'ny rainy zany any an-danitra any. Zay a no ditsika modia any amin'ny tany razanao sy any amin'ny havanao fa ombanao aho. Zay zany raha tena tapa-kevitra ianao, misy vavaka avy eo a, iantsona anao a, hoe raha mbola tsy nandray an'ny tompo ianao a, na te hanavao fanoloran-tena dia zao zany dia fambara aminao sady hoe tapa-kevitra avy ianao a, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana ary handroso. Sao dia nisy an'ilay a osy na ondry tavela ao amin'ny labana ho faty ao ianao zany a, na osaosa. Fa miaraka amin'ny Jakoba, miaraka amin'ny Israely, miaraka amin'ny Jesosy a, zay zany no matanjaka indrindra ny atao hoe ara-panahy. Tonga dia tohizantsika ny 9 a ka hatramin'ny 17 ny teny vakintsika zany a, anazavantsika an'ilay hoe efa voateny tany amin'ny, zay ny tena antony resahana eto, efa voateny tany amin'ny testamenta taloha fa ho avy Jesosy a ary hanavaka ny ondriny sy ny osiny. Hoe iza marina tena miaraka amin'ny tompo ianao sa ho tavela ety amin'izao tontolo izao ty. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny manaraka moa zany tsara vakinao ny tena fa mba tsy ho lava dia tonga dia dinganiko izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha nilaza izy hoe ny mara rehetra no karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra. Raha nilaza indray izy hoe ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra, dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainao ka nomeny ahy. Zay zany a nazavainy tamin'ny ireo zanany vavy moa zany no teneny teo hoe ny tiany Jakoba teneny eto 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny fotoana izay nikambanan'ny ondry amanosy dia natopiko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy fahindro sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Aroy ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy. Ry Jakoba dia hoy aho inty aho, aroy izy mba hatopazy ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy, satria hitako izay rehetra nataon'ny labana taminao. Vakiko zany 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no Andriamanitra Betela izay nanosoranao ny tsangam-bato sy nanaovanao voady, ny anga ankehitriny hiala amin'ity tany ity ka miverena any amin'ny tany razanao. Jakoba zany a saika tsy hiala tao mihitsy, saika tsy hiala tao amin'ny labana tao, fa ny tompo mihitsy miteny hoe miala tao. Zay a dia fampatsiahivana kely. Misy miteny hoe fa maninona nareo niala nareo tena niaraka taminay hatramin'izay a, nafanafo tao amin'ny asa fanompoana amin'ny anaram-piangonana samihafa, fa ny tompo no miteny hoe miala tao fa tsy amin'io intsony nandrahako anao fa ndana mitory fa ho avy Jesosy Kristy. Zao no atao hoe andro farany. Zay a no antsoin'ny tompo anay mianadahy zany a, ary be da be ny asa nandrany amin'izay hoe miala tao a, tsy mitsara ny fiaraha-bavaka sy ny fiangonana nisy teo aloha, fa ny tompo no miteny hoe miala tao a, fa ampahitako ny voninahitra ianareo. Zay a no tenin'ny tompo a nahatonga anay zany hoe ny teny. Dia eto a fampatsiahivana, satria eto rehefa miteny zany ny tompo hoe 10 ary tamin'ny fotoana izay nikambanan'ny ondry amanosy dia natopiko ny maso ka hitako tamin'ny nofy. Hitako tamin'ny nofy. Eto a dia miteny mihitsy ny tompo hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra.
zao zany de betsaka ny tsy mino. Ary rehefa miteny ny mpanompony miteny matetika izy hoe naseho ny tompo ahako tamin'ny nofy ny zavatra miseho ny fahataperan'izao tontolo zao dia tsy mino ny olona fa maninona ary zany manofy nefa tamin'izany Andriamanitra le vavahantsika ozy izy tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ary eo amin'ny Joely izy de mbola miteny mihitsy hoe androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. De teny amin'ny alalan'ny nofo izy. Misy ny aminany, misy no ahita fahitana. Ka zay amin'izao fotoana izao aseho an'ny tompo zany arak'ile fidina vavolombelona hoe hijerenao zany mampirisika anao hijery any amin'ny site ho avy Jesosy moa zany amin'ny YouTube sy ny amin'izay hoe misy fijoroana vavolombelona maro ao mampiseho ny fampisehoan'Andriamanitra fa miteny amin'ny alalan'ny nofo izy. Miteny amin'ny alalan'ny fahitana izy ary miteny amin'ny alalan'ny mpanompona ny amin'ny feo ihany koa ary izay henontsika koa indraindray. Eto Jakoba zany maninona izy no miteny efa niteny tamin'ny tompo teo ambony hoe dia hoy ny tompo tamin'ny Jakoba, dika zany niteny zany ny tompo, izy tsy niteny hoe niteny tamin'ny alalan'ny nofo teto ambony teto fa hoy ny tompo tamin'ny Jakoba, zany hoe tena henony zany ny feon'ny tompo. Eto ambany eto indray nefa dia hitako tamin'ny nofy fa indro, zany hoe naseho an'ny tompo taminy zany fa zao neny nahatonga an'ireny rehefa miteny foana labana hoe ataovy zao indray ny condition moa zay mahavatantsika amin'ny teny frantsay hoe atao indray ny condition de lasa neny Jakoba foana no miteraka satria izay niteneniny eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny nofo fa indro sady dika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Zany hoe Andriamanitra ny anjeliny mihitsy zany no mahatanteraka izany. Nisy hevitra ihany teo tsy nivakiantsika fa nanao tapakazo izy de nataony nasiany loko zany hoe mieritreritra natao hoe mba naitra ny mason'le ondry vavy na ondry lahy osy lahy fa eto de manamarika mihitsy fa Andriamanitra no antony zavatra rehetra. Tsy avy amintsika olombelona indraindray tsika mety mamoroporona eo ohatra sanatria fa rehefa tena mametraka amin'ny fiainantsika amin'ny tompontsika dia na ny zavatra ataon'ny tanantsika ary dia avy amin'Andriamanitra. Ka zay zany ohatran'izay natao amin'ny Jakoba eto hoe 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy. Sady misy ny anjely izay miseho amin'ny mpanompony no miseho amin'ny alalan'ny nofo koa mbola averiny eto, averiny foana ilay nofo maninona averiny aza gaga ianao zany raha maheno eto amin'io ho avy Jesosy hoe niteny amin'ny alalan'ny nofo ny tompo. Eto dia mijoro vavolombelona kely ngamba zay tiany tompo ambara fa rehefa nanomana ny teny ho zaraina androany zany nisy teny 3-7 teo nandritry ny herinandro tiana ho zaraina. Dia izy tamin'ny Jesosy izy ary Jesosy no ambarako amin'ireo. Le ho avy Jesosy ho avy ny faran'izao tontolo zao, zay ve sa le fanambarana be moa zany hoe tsy ho teneniko eto inona ny tiana hazavaina, mety hazavaina ny amin'ny hoe batisa, hazavaina ny amin'ny atao hoe fitiavana fa tsy izay teneny fa na ny nofy alina ary tadidiko izy zao vao mahatsiaro. Sorana ny tompo ny fanahy masina mampatsiaro. Na ny nofy alina hoe nandritry ny nisy fotoana tazako tampoka zany ao anaty nofy hoe ohatran'ny hoe raha mahita tendrombohitra anankiroa ianao zany lavidavitra etỳ lavitra etỳ dia mahita tendrombohitra ilay lavidavitra ery miaraka amin'ny tanàna dia asa na hianjera ranom-bomba na misy volcano hitanareo ilay mipoaka reny, mipoaka zany ny volcano na misy bomba mianjera tonga dia mirodana daholo ny tanàna rehetra, milodana daholo ny tendrombohitra dia tazako alavitra izy ohatran'ny hoe raha tazanina lavitra eo amin'ny hoe 500 1 kilometatra eo zany tazanao izy fa tsy tonga aty aminao na 2 kilometatra dia hoe ho avy manomboka mamonjy ny toerana misy anay zany sy ilay olona manodidina anahy teo. Dia tena niteny mihitsy zany hoe tena zao ngamba zany natao hoe faran'andro zao satria potika tena rava ny tany zay hitantsika ery aloha ery ho avy aty amintsika koa dia mikoropoka natahotra daholo ny olona. Fa za zany niteny hoe tsika rehefa miaraka amin'ny tompo dia miandry fotsiny fa tsika efa vonona. Dia tao anatin'ny nofy ihany dia efa miteny zany ao anatin'ny nofy ihany hoe efa miteny hoe izay zany ny tiany tompo tenenina hoe le ho avy Jesosy sy ny le farany zao tontolo zao zay no torianao rapitso. Ao anatin'ny nofy ihany no miteny an'izay dia natory moa za avy eo fa zay sorana ny tompo hoe nampatsiahiviny eto zany hoe zay no toriana tamin'ny maraina moa zany efa niteny tadidiko izy hoe zay no tiany tompo toriana zany androany fa nampatsiahiviny androany eto amin'ity teny ity hoe rehefa miteny an'ity nofo ity dia miteny amin'ny alalan'ny nofo ny tompo ka nampatsiahivy mihitsy hoe torio fa ho avy Jesosy.
toria fa ho avy Jesosy izao no andro farany. Fa anisany tafiditra any an-danitra ve ianao sa anisany tavela? Le osy na ondry manaraka an Jakoba ve sa le osy tafajanona miaraka amin'ny Labana? Zay ilay izy andiny fahatelo ambin'ny folo tonga dia raisika eo aminaran'i Jesosy hoe izao no Andriamanitry Betela. Teo moa zany no nanangana ny Betela zany Jakoba tamin'izy niona tamin'Andriamanitra, nahita ny fahitana ihany koa. Izay nanosoranao tsangam-bato sy nanaovanao voady, miainga ankehitriny hiala amin'ity tany ity ka miverena any amin'ny tany norazanao. Zay ilay izy hoe asain'ny tompo miala tao raha mbola ao anatin'ny fanompo-tsampy, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fahazarana ianao amin'ny fanarahana ny asan'Andriamanitra dia miala tao raha hitanao fa tsisy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao, ny fiainan'le olona araka ny Jezebela, ny fitafiana, ny fihetsika, miala tao fa tsy ao intsony ny tompo ary tsy henonao ao izy fa rehefa miala tao anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny anehoan'ny voninahitr'Andriamanitra zany amin'ny Jakoba eto. Dia tonga dia raisiko amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo marana antsika ny amin'ny hoe efa nambara tany amin'ny testameta talohany fa ho avy Jesosy dia hanasaraka sy hifidy izay tena hanazy tokoa. Ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo aminaran'i Jesosy hoe tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra i Jakoba, dia nitondra ny havany niaraka aminy izy ka nanenjika azy lalakafotoana ary nahatratra azy tany amin'ny tendrombohitra any Gileada. Fa Andriamanitra nakao amin'ny Labana ary Arameanina tamin'ny nofy noho ny alina ka niteny taminy hoe tandremo mba tsy hiteny na inona inona amin'ny Jakoba ianao. Amen. Eto dia tena mampatsiahy mihitsy ny tompo fa io le misy le araka le teny teo misy contact, nisy fifandraisana taminao zany le olona, dia ianao no tenenan'ny tompo amin'ny alalan'ny nofy fa Labana zay tsy nino Arameanina napetrany tsara mihitsy tsy mino an'Andriamanitra dia nivangin'Andriamanitra koa tamin'ny alalan'ny nofy. Zay zany rehefa miaraka amin'ny tompo ianao ka misy olona tada nisy ratsy anao dia ny tompo mihitsy maniraka ny anjeliny maniraka amin'ny alalan'ny nofy izy mihitsy namangy an'le olona hoe tandremo fa efa nifidiko ty olona ty zay le hoe tsika zany efa rakofany rano Jesosy zay le hoe efa miaraka amin'ny tompo zay natsoina hoe vita batisa feno fanahy masina, dia ny tompo namangy an'le olona na tamin'ny alalan'ny nofy. Mbola miteny zany, mbola miteny misy olona tsy mino eto ngambany amin'ny miaino an'izao fampianarana sy fampizarana zao hoe tsy miteny amin'ny alalan'ny nofy zany intsony ny tompo fa matoa veriny eto dia hozy hoe nakao amin'ny Labana Arameanina tamin'ny nofy noho ny alina hozy izy ka niteny taminy hoe tandremo mba tsy hiteny na inona inona amin'ny Jakoba ianao. Zay zany ny tompony miaro antsika fa tsika zany dia mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny fampiarezana raisiko farany amin'ny alohan'ny nandraisana teny hafa zany amin'ny Genesis faharoa amby telopolo, toko faharoa amby telopolo andininy faharoa ihany satria tsy vakiana raha ny tena izy zany tokony vakiana manontolo io faraiky amby telopolo ahafantaranao ny toy ny tantara fa dinganiko izy mba ahafantarana hoe inona moa zany ny sitrapon'ny tompo ny amintsika zay tena hoe vonona hiaraka amin'ny andiny faharoa zany roa amby telopolo aminaran'i Jesosy hoe i Jakoba kosa raha nizotra tamin'ny lalaka-leny dia indreo nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Amen. Zay rehefa tena vonona ianao hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'izao tontolo izao dia ho avy ny anjely hitsena anao hiaraka amin'ny anjely tsika ka dia misaotra ny tompo. Mbola mampirisika foana ako amin'ny fijona vavolombelona izay mivoaka amin'ny vidéo zany ao amin'ny Ho avy Jesosy amin'ny YouTube fa nampiseho tamin'ny alalan'ny mpanompo mihitsy ny tompo amin'ny alalan'ny nofy sy fahitana fa misy anjely izay mitovy manodidina antsika amin'ny toerana misy antsika rehefa hoe tena ao aminy tsika dia mahereza aminaran'ny tompo zany amin'izay teny izay. Ny vakiako alohan'ny hidirantsika ny amin'ny hoe testameta vaovao dia ao amin'ny Ezekela toko faha enina amby telopolo. Ezekela toko faha enina amby telopolo
ahafantarantsika hoe inona moa zany ny tenin'ny tompo koa ny amin'ny fahenina amby telopolo any amin'ny testamenta taloha nefa nanambara sady fa hoe ho avy Jesosy. Ezekela toko fahenina amby telopolo ny andininy fafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo ihany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara io Ezekela fahenina amby telopolo io fa ny fafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo ihany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, izao indray no mbola ataoko, mbola naiky ho tadiavin'ny taranak'Israely aho mba hanaovako izao ho azy, ho hamaroko toy ny ondry ny olony, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hafenon'ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy, dia ho fantatra fa izao no Tompo. Mahagaga hoe maninona moa zany aty amin'ny Ezekela aty dia averiny matetika tahaka ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema. Zany hoe ny fidian'Andriamanitra zany le any Jerosalema dia araka le tentsika teo ho any amin'ny Jerosalema vaovao izay any amin'Andriamanitra, izay no nofidian'Andriamanitra ny zanak'Israely izay tena ao aminy, tahaka ny ondry amanosy, ho hamaroko izy toy ny ondry ny olony, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hafenon'ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy, dia ho fantatra fa izao no Tompo. Aseho an'ny Tompo mihitsy fa izy ny Tompo Andriamanitra, ka ho isan'ny osy ve ianao ondry sy ny osy no fidian'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny Jakoba teo, sa ho tavela ao amin'ny Labana sy ao amin'izao tontolo izao. Dia mbola tsy namaky atsika, zay le hoe mila maharitra zany amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanazavana ny tenin'ny Tompo. Verina kely ihany ako any amin'ny Tesalonianina toko voalohany, Tesalonianina voalohany toko fahaefatra, Tesalonianina voalohany toko fahaefatra teo ny amin'le fanodimandry teo. Averiko ilay izy amin'izay fantatsika amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay fanodimandry mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay nodimandry ao amin'i Jesosy araka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay venona ka mbola eo amin'ny andro iavian'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra. Zay le ho avy Jesosy, ny Tompo izy tenany. Fa niteny tamin'ny mpianatra izy, tahaka ny ahitanareo ny akaran'i Jesosy iny, tahaka izany no hidinany ahitanareo azy koa. Izy tenany ozy izy no hidina, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko. Zay le hoe tsisy mahafantatra hoe oviana raha mbola misy olona miteny hoe androany na rapitso amin'izao daty, amin'izao ora, amin'izao taona no ho avy Jesosy dia mandainga izany. Fa tsisy mahafantatra fa tsy ny ray ihany. Ho avy amin'ny baiko izy amin'ny baiko, Andriamanitra no mibaiko, dia inona no teneny eto, sy ny feon'ny arkanjely. Zany hoe misy feo zany izay miteny ireo alok'andrely ireo dia ireo olona ry anjely izay mitantana manana ny voninahiny any an-danitra any, ary ny trompetra an'Andriamanitra. Eto zany mila marinina kely eto izay mety tsy mahazatra antsika angambany, izay rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra dia izy manazava azy amin'ny alalan'ny fanahy-masina. Trompetra an'Andriamanitra, Andriamanitra no mitsoka ny trompetra fa tsy olona. Zay zany misy olona koa manko zay le hoe marina hoe tsara zany misy anjomara, misy trompetra, dia mitsoka trompetra ao am-piangonana, dia tena tonga ny Tompo hoe tena hoe falitsika iny fa tonga ny fanahy masina, tonga ny Tompo dia ho avy zany Jesosy. Fa ny trompetra dia Andriamanitra no mitsoka, ny feon'arikandrely, arikanjely
Zany no feo eno a dia baiko avy amin'Andriamanitra dia trompetran'Andriamanitra. Tsy olombelona no mitsoka. Raha misy olona miteny iny fa misy mitsoka trompetra na eny an-tendrombohitra na dia volamena na dia tsara tame tsara feo ary a, dia tsy avy amin'ny tompo zany, fa ny tompo no mitsoka ny trompetra. Ary izy rehefa mitsoka zany a dia ianao zany a tsika tsirairay avy maheno anazy a, zany hoe avy any an-danitra no trompetran'ny tompo a, koa izay maty ao amin'ny Kristy io izy no hitsangana aloha. Zay zany ny fomba iantson'ny tompo an'ilay izy, fa tsy eto moa zany fanazavana hafa fa ny araky ny teny eto hoe miomana fa anisan'ny tafakatra ve ianao fa ho avy Jesosy. Zay no tena tiany tenenina eto hoe ho avy Jesosy a amin'ny fotoanany. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona no mbola eo, izay velona ka mbola eo no akarina hiaraka amin'ireo eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zay ilay izy hoe ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ny ahatonga ny tompo hoe ho avy akantsika dia ho any aminy, hiaraka aminy zany amin'ny toerana izay fiomanitsika. Zay no tonga an'i Jesosy ny teny hoe za anamboatra fitoerana ho anareo, andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho any aminy, zay no tonga ny tompo, zay no tonga anisan'ilay ho any ve sa mbola tavela. Ty teny ty ho raisintsika manko zao ny Matthieu 5:20 a, isaorana ny tompo fa araka ny teny teo izay mianadahy zany tsy mifanazava fa za zany eritreritra mbola vakiana ary ve ny 7:20 fa ho lava ny resaka. Fa efa niraisin'ny mpanompony teo any amin'ny hoe ho avy Jesosy ohatran'ny ahoana ny famantarana. Fa ny 5:20 a dia izay a no anazavantsika anazy zany, fa ny 7:20 dia efa nazavainy teo mihitsy hoe tandremo fa ho avy tahaka ny mpangalatra araka ilay efa teneny teo koa ny tompo zany. Dia ho amin'ny vakitsika hoe hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka izy dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo. Eto araka ilay teny teo hoe fampiononana rehefa miteny amin'ina moa izy teo, amin'ny rehefa misy maty dia zany ny teny lazaina. Fa eto a dia tsika velona zao mihitsy no tian'ny tompo ahionona, fa raha maty ao amin'ny fanahinao zany tsy manana Jesosy a dia mila miverina amin'ny tompontsika. Amara-paranantsika azy zany a dia ho raisintsika amin'izay a ny ao amin'ny Matthieu 5:20 ny 1:30 ka hatramin'ny 4:20 no raisintsika vakitsika dia azavaina fohy zany a arak'izay sitrapon'ny tompo eo. Araka ilay teny teo a, satria nazava tsara ny ten'Andriamanitra fa ny tompo manana ny fotoanany a dia marita hatramin'ny farany averina foana izay teny izay, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Vakiko a ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a, Matthieu 5:20 manomboka amin'ny 1:30, ny fitsarana farany. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra ka dia hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra ka hanavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ataoko namany hoe raisin kelikely dia tonga dia zavaina mba tsy hiverenantsika. Raha mihainotsika zany a dia io ilay notantaraina taria amboloany taria, tahaka ny natao tamin'i Jakoba. Hanavaka ny ondry aman'osy izy a, hiaraka amin'ny Jakoba izy Israely hiverina any amin'ny tany Kanana ve ianao, fa arak'ilay hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Ho ahitan'izany ve ianao sa ho tavela ety? Toizantsika amin'ny famakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, ary ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia hilaza amin'izay eo ankavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovaha ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Zay izy hoe anisany andova ny fanjakana ve ianao, anisan'ilay osy voamafika tany am-boalohany tany amin'ny Jakoba tany ve ianao a, tamin'izany izy efa niteny, izay efa noman'ny ray ozy izy a hatramin'ny nanorenan'izao tontolo izao. Sa tsy ho amin'izay zany satria eto moa zany teneniny hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovaha ny fanjakana. Zay ilay hoe za omba anao ozy izy, Andriamanitra tamin'i Jakoba, efa nitahiny zany tamin'izany. 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy, fa noana aho dia nomenareo hanina, nangetaeta aho dia nampisotroanareo ny vahiny aho dia
nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia niapakanjonareo, narary aho dia nojaboinareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo, ary amaly azy marina ka hiteny hoe tompoko oviana nampisotronay, ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjonay, oviana koa no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay, dia amaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Tsy ovakiko ny ampovoany eo satria izay olona nanatanteraka an'ireo zany a dia vonona hiditra any an-danitra, tena takian'ny tompo zany, arak'ilay teny teo tandremo sao tia harena, efa nitenen'ny tompo teo zany ny anankiray tamin'ireny, dia efa tsy tia harena ianao zany a, dia inona ny ataonao? Mampisotro ny vahiny izay mangetaeta, mame hanina ny noana, mampiakanjo ny marary, mamitsabo ny marary, mamangy ny any an-tranomaizina. Le majinika ny olona sahirana, indrindra ny hoe olona efa nandray an' Jesosy a, ka zany no tokony ho karakaraina. Raha mbola tsy nandray moa zany le olona dia ampifantarinao hoe tia anie ka misy famonjena, izay niaraka tamin'ny Jakoba anie, izay nifidian'i Jesosy. Raha ondry ianao tany amin'izao tontolo izao a, niaraka tamin'ny Labana, fa raisy io Jesosy io a, fa raha miaraka amin'io Jesosy io ianao a dia ahita ny voninahiny tafiditra any an-danitra, tsy le fiainana ety amin'izao tontolo izao ety ihany meny zany a, fa ny io tafiditra any an-danitra, izay ny tena hoe antson'ny tompo. Ka ny takiany eto zany hoe reo karakaraina ny olona sahirana, ny mahantra, ny noana, ny anam-pigadrana, ny marary. Zay a anisany andrahan'ny tompo antsika. Raha te ho tafiditra any an-danitra zany tsika, ankoatra ny mitandrina ny tenantsika amin'ny famasinana sy ny famarinana, dia mila manao a zay a takian'ny tompo. Tsy vakiko tena anao satria lava izy a, fa ianao mahafantatra hoe anisany mahatanteraka izany tenin'ny tompo izany fa ianao satria. Tonga dia ny andiny fadimy amby efapolo no raisiko aminaran'i Jesosy hoe fa izy Jesosy zany namaly an zareo nanontany teo tenatenany teo hoe fa izy hamaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny ray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko, ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy miteny an'izany fampijaliana mandrakizay zany ny elo, ny afo be zany anie, zany lesahana foana koa zany eto. Misy olona tsy mino zany a, misy olona tsy mino ny elo sy ny afo be, ny mpanompony izay efa nijoro vavombelona amin'izany dia nentin'ny tompo tany mihitsy dia nahita. Fa mila mino, satria tsy mino ny olona dia manohy ihany amin'ny fiainany a, tsy matahotra, fa tsisy zany afo be zany. Fa eto zany ny teny mihitsy ny tompo, ireo dia hiala any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay marina izay nifidian'ny tompo zany a, zay a no tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Ka dia aiza ho aiza misy antsika, arak'ilay teny teo, fa voateny tany amin'ny testamenta taloha tany fa ho avy Jesosy a, efa ny sivana izy hatramin'izany a, anisany ho tafiakatra ve tsika tahaka an'ilay ondry amanosy izay a na fidian'Andriamanitra hatramin'izany a, miaraka amin'ny Jesosy, miaraka tamin'ny Israely zany izay atao hoe Jakoba, sa miaraka amin'ny Labana, na ny devoly na ny Satana, izay ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ao anatin'ny fitiavan-karena, ao anatin'ireo zavatra maro izay tsy nikarakara ny olo-mahantra ireo ianao a. Fotoana zany zao a anapahanao hevitra andraisanao an' Jesosy, raha tsy mbola nanatanteraka izany fa manaraka an'ilay fombafomba. Arak'ilay teny teo koa miala tao tamin'ny Jakoba dia niteneny mihitsy miala tao. Jakoba mety tamana any hoe tato anie ny rafozako tao izy ny vadiko sy ny zanako avy ao aminy tao ihany a, fa maninona moa zany no hisaraka aminy, fa rehefa amin'ny tompo no miteny a, rehefa tsy mety aminao intsony zany le toerana, mety asain'ny tompo mipetraka eo ihany ianao amin'ny fotoana mampety anazy a, fa amin'ny fotoana ozy ny tompo hoe tsy mety intsony a, fotoana izao a, dia ohatra hoe miala tao a, dia miala tsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Izy manana ny fotoanany a, fa aza matahotra ozy izy fa hoentiny a any amin'ilay tany Kanana. Raha mbola ety tany aty zany, raha mbola velona, arak'ilay teny teo amin'ny Tesaloniana teo, raha mbola velona tsika dia miandry ny feon'ny trompetra miantso antsika, raha mbola
dia asaina manaraka anazy zany amin'le tany kanana ety tany ety izay nomany tompo antsika fa rehefa maty dia tsika koa ao amin'i Jesosy ozy izy dia hiakatra hitsena ny tompo Jesosy ho avy dia hitsena rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao zany dia hitsena ireo olona maro izay talohantsika, ireo apôstôly maro nitoro ny fahamarinana sy ny famasinana talohantsika dia ireo dia hiakatra alohantsika satria ireny efa teo aloha araka ny teny ao amin'ny Testalonianina teo fa tsika koa dia hiakatra raha mbola velona ozy izy ka mahereza aoka tsy hiandry ny andro farany ianao fa ho tavela ety zany amin'ny tsy fanarahana ny tompo. Raisiko kely Tesalonianina toko efatra andininy fafito sy favalo afantarantsika inona moa natao hoe izy moa zany le akarina sy ajanona teo aminaran'i Jesosy hoe andininy fafito toko faefatra zany Tesalonianina voalohany fa tsy niantso aminaran'i Jesosy fa tsy niantso antsika ho amin'ny fahaloton'Andriamanitra fa amin'ny fahamasinana koa izay mandaa dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Tsy natsoina amin'ny fahalotonantsika fa andeha amin'ny fahamasinana. Izay koa resahana foana zany ny atao hoe fahamasinana sy ny fahamarinana dia iza manome an'io Andriamanitra ozy no manome anareo ny fanahiny masina. Avy amin'Andriamanitra io fanahy masina io izay efa nitenenina teo hoe tamin'ny Jakoba izy nefa niteny amin'ny alalan'ny nofy fa niteny izy tamin'ny Joela hoe aminany ny tsirairay avy androtraka amin'ny fanahy masina izy amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa efa nazavaina teto zany betsaka ny ten'Andriamanitra efa anambarana an'izany hoe ho avy Jesosy misy ny fanahy masina, misy ny elo misy miteny amin'ny alalan'ny nofy ny tompo miteny amin'ny alalan'ny fahitana, misy ny faminaniana izay mbola ataon'ny tompo ankehitriny fa mila mihintsika aza nisy an'izay tsy mino izy fa mino fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ka dia mahereza amin'ny fanarahana ny tompo zany ingane ny tompo ampahery antsika tsirairay avy mba tsy isika izao indray no tavela rehefa maheno ny tenin'ny tompontsika rehefa mba nandray ihany efa mba tafahoana amin'izao fampaherezana fizarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ho avy Jesosy zao engane mba tsy hisan'ny tavela na hoe nampitsofina araka ny fiteny fa miova enoho ny fampianarana betsaka, enoho ny fampiherezana amin'ny alalan'ny vidéo fa misy fampianarana be da be fa ataon'ny mpanompony sy ny avoaka zany amin'ny vidéo sy ny fiaraha-mivavaka hitanao zany amin'ny ho avy Jesosy dia mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanompony teo aza manaraka olona, aza manaraka anaram-piangonana, aza manaraka an'izao rehetra izao fa Jesosy arahana fa izy no handray anao. Hivavaka zany tsika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia atoloran'ny tompony fonao androany ny tenanao ary rehefa niala ianao variana mbola mifangaro amin'izao tontolo izao sy amin'ny zavatra voateny teo dia miala tao ianao fa ho tavela sy ho tavela amin'ny elo tafiaraka amin'ny osaosa sy ny fahotanao zany any amin'ny elo araka ny teny teo fa tsika dia natsoina ho amin'ny famasinana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Vavaka tsika tompoko endray misotranao zay amin'ny teninao misotranao mampahery anay fanahy masina ianao tokoa no miteny ianao manazava avy aminao ny zavatra rehetra ka dia misaotra indrindra ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao zany tianao ambaranay isaona, ho avy ianao Jesosy ka dia tianao izay hanambara amin'ny olona rehetra ety amin'izao tontolo izao fa misy no tafakatra, misy ny tsy tafakatra ho avy tahaka ny mpangalatra ianao amin'ny andro alina ozy ianao na amin'ny zavatra maro amin'ny fomba tsy takatry ny saina hainao manana an'izany ny fotoana izay anapahanao zany Jesosy fa izay kosa dia hiomana manomboka izao tompo raha maheno ny teny izay dia mba ho tohina tokoa ny fonay mba tsy hanamafy fo izay Jesosy ka androany raha androany izay vao naheno izany teny izany vonona handray anao dia nity Jesosy misolo tena ireo mpanomponao maro Jesosy androany manolo tena ho anao mba handray anao tompo sy mpamonjy raisy ny tenako, raisy ny fiainako, raisy ny fanahiko manontolo, ny tenako manontolo mba ho anao Jesosy hiala amin'ny fanompoan-tsampy, hiala amin'ny faharatsiana rehetra, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka, ny amin'ny fomba ratsy ety amin'izao tontolo izao dia hiala amin'izany an' Jesosy androany fa hanolotra ny tenako anao
handray anao tompo sy mpamonjy mba ho anisan'ireo tafiditra amin'ny fanjakanao any an-danitra fa tsy tavela ety amin'izao tontolo izao ety. Ary amin'ireo olona maro koa Jesosy variana amin'ny fanarahana, variana amin'ny fahazarana fotsiny ihany, ka vonona androany hitady anao amin'ny fony rehetra koa. Azoty hitady anao amin'ny vakiteny, dida mivavaka, hitady anao amin'ny fony Jesosy hiala amin'ny fahazaran-dratsy sy amin'ny fombafomba, dia ianao hiaino any an-danitra any ka dia raisy ireo Jesosy tahaka ny efa nivoafidinao mba ho tafiditra tao amin'ny fanjakanao Jesosy any an-danitra ka dia misaotra satria ianao dia Andriamanitra tian'ny olona rehetra mamindra fo mandrakariva, tsy mijery anay araky ny fahotanay ianao fa mamindra fo ka dia raiso ny tsirairay avy. Eny Tompo, niza vonona androany tena hanaraka anao, hanaradianao, nolotena ho anao mandrakariva amin'ny fony, dia ahitany voninahitra ao Jesosy tsy etỳ tany any, indrindra any an-danitra any ka dia misaotra miasa, misaotra miaraka aminay, misaotra mamaly vavaka, misaotra mandray anay Jesosy, voninahitra ho anao irery any, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ry havana tamin'ny fotoanan'io. Raha sitrapon'ny tompo izany moa dia amin'ny herin'ny androany amin'ny 7 ora aty Eropa dia mbola miaraka eto tsika izay mianadahy hanambara hitondra ny fampibehana sy hizara ny tenin'Andriamanitra fa ho avy Jesosy miomana ianao mba ho tafiditra, tsika rehetra moa izany nasainy miomana mba ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, manao velomanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.